Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Miarabantsika rehetra tompoko, makasitraka indrindra ny fandraisanao izao fandarana izao a, naiza toerana misy anao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary soa ho anao manokana. Inoko fa ao anatin'izao fandarana teo afaka vahenao zao dia hitanao manokana Andriamanitra. Tamin'ireny fotoana rehetra izay fanarahanao ireny ary amin'itian'io ity dia hiasa amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra, satria amin'ny alalan'izao fandarana izao dia miasa Andriamanitra sy ny heriny mikasika anao naiza toerana ahitanao sy andrenesanao ny fandaharana. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa, niza manana tsy fahasalamana dia ao anatin'izao fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra izay zarainay amin'ny alalan'ity fandarana ity dia hanasitrana anao Andriamanitra ary hamany olana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Makasitraka anao ary ny amin'ny fanarahanao ny fandaharana. Andeha hivavaka fo isika tompoko. Ry Andriamanitra avo indrindro, misaotra anao indray izay ny amin'izao fotoana izao. Mbola ahafahana indray miaino ny teninao. Misaotra anao Andriamanitra satria ianao no nandamina ity fotoana ity ary mampiteny ny vavan'ny mpanomponao. Mivavaka ho an'ny olona rehetra, ny tokantrano, ny tsirairay izay mampandroso an'izao fandarana izao. Ianao hikasika azy manokana, hita azy ary amin'ny anaran'i Jesosy ny andravako ireo sakana, tsy afaka mandelingelina, tsy afaka manakana ny soa ho an'ny olona rehetra izay mandre sy miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy magaga nanaovako izany vavaka izany. Amen. Eny ary tompoko, andehantsika hamaky tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mariana moa fa izay tondra fanafahana ho anao ary mampanantena anao fa mahery Andriamanitra ary tsy miova Andriamanitra. Nanao zavatra tamin'ny olona maro izy izay teto amin'izao tany eto ambanin'ity masoandro, eto ambany masoandro amin'izao iainantsika izao, amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia tena maro ny olona izay natsapa ny asa magaga nataon'Andriamanitra, ny fanafahany, ny fitahiny, ny famonjeny teo amin'ny fiainany manokana ary inoko fa ho atony eo amin'ny fiainanao koa izany amin'izao fotoana izao. Andeha efa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 5:20, andininy 7:20 no andeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Korintianina voalohany 5:20, andininy 7:20. Izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra dia manome fandresena. Ny fandresena ho an'ny fiainantsika ry havana dia tsy avy any amin'ny olona, tsy avy amin'ny fahaizantsika, tsy avy amin'ny volantsika, tsy avy amin'ny havana. Eny hoe mety hoe olona akaiky anao indrindra, na ny vadinao, na ny zanakao, na ny mpiray-po aminao, na ny olom-patatrao, na ny mpampiasanao. Eto ny tenin'Andriamanitra milaza fa Andriamanitra no manome fandresena. Zany hoe ny olona anankiray zany raha te handresy amin'ny fiainana dia izao hoe Andriamanitra ihany ny loloha rano n'izany fandresena izany. Avy any amin'Andriamanitra no manome antoka fa hampandresy antsika manoloana andreo ady, zavatsarotra, aretina, korotana, atao hoe fahasairanana sy ny sisa izay andalovantsika eo amin'ny fiainantsika ry havana. Dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra ny fandresena ho amin'izany. Rehefa miresaka hoe fandresentsika dia satria misy ireo ady, misy ireo zavatsarotra izay iainan'ny olona amin'izao vaninandro izao. Tsy vitsy ny olona efa tena diso fanantenana amin'ny fiainana. Izao anefa voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia manome fandresena. Andriamanitra no loharano ny fandresena. Ny fandresena ho antsika ry havana amin'ny zavatra rehetra izay mety hoe mahaverevitra antsika amin'ny fiainantsika manokana dia izao hoe avy any amin'Andriamanitra izany. Ry havana,
petsaka ny mety lalana andehanatsika everantsika hoe atafavoaka atsika amin'ny zavatsarotra iainatsika io be deabe no mety hoe ao anatin'ny fisainatsika hoe andehanao an'zao fa lazay ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ny fandresena de izao hoe no azahotsika ny fandresena de izao hoe ao amin'Andriamanitra no manome fandresena ho anao tsy fantatra hoe inavy ny olana izay mianjady amin'ny fiainanao amin'ny arakasa ve ara-pivelomana ve izany ve no aty mafy atrehanao ankehitriny eo amin'ny fiainanao manokana amin'ny fahasalamana amin'ny fiainatokantrano eo amin'ny fiainana amin'ny akapobeny ara-piainana andavanandro tsy haiko amin'ny asanao manokana misy korotana ihany koa ve amin'ny zavatra mety tsy voateniko fa zavatra maro izay misy eo amin'ny fiainatsika ry havanao Andriamanitra no manome antsika ny fandresena ivoahantsika amin'izany ady izany rehefa miresaka n'izany ady zany tsika de mampatsiaro amafisitsika manoloana tantarana lehilahy anankiray izay niatrika ady goavana de tsy iza moa zany fa ny tantaran'i Davida izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany izay toko fa tenin'Andriamanitra toko fa 17 ao amin'ny andininy voalohany ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 17 andininy voalohany io de mitantara ny amin'ny ady izay natrihan'i Davida teo anatrihan'i Goliata izany tena raha ny zava-nisy de izao hoe ady lehibe no natrihan'i Davida satria raha voalaza ny tenin'Andriamanitra de andengy jerentsika vetivety ny sationany amin'izany tantara izany ato amin'ny Samuela voalohany toko fa 17 ny andininy voalohany voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy izao soratra hoe ny soramandry ny amin'ny Davida sy Goliata andininy faefatra ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady ny voaka avy teny amin'ny tobon'ny Filistina Goliata Vangata no anarany enina kio sy irainje no alavany atreo ihany no vakiko ny tenin'Andriamanitra eo zany zao de mampiseho ny toetra mampiavaka an'le olona izay nedivan'i Davida izay tsy iza fa Goliata enina kio sy irainje no alavany zany hoe raha refesitsika amin'ny rehefa ankehitriny zany de hoe 3 metatra sy 20 3 metatra sy 20 no alavany ity lehilahy Goliata ity Davida nefany de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ity Davida ity de tovolahy kely 17 taona izy ry havanao tena tsy hita velively ny elanelan'izy ireo kanefa izany no ady natrihan'i Davida rehefa iady tamin'ny Goliata zany zay mirefy 3 metatra sy 20 izy de rehefa vakitsika moa ny tenin'Andriamanitra satria lavalava moa le tenin'Andriamanitra ato de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny andininy 12 de zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary Davida de zanak'ilay Efratita avy amin'ny Betlehema Joda atao hoe Jese izay nanana zanaka 7 amin'ny rahalahy ary Jese de efa zoky olona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly ary ny zokiny 3 lahy tamin'ny zanak'i Jese lasa nanaraka ny Saoly nakany an-tafika ary ny anarany zanany 3 lahy lasa nakany an-tafika dia Eliaba Lahamatoa sy Abinadaba Laiavo ary Sama no Lahamatoany ary Davida no faralahy ary izy 3 lahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly fa Davida kosa no voivoy avy tany amin'ny Saoly iandry ny indrindrainy tamin'ny Betlehema eto zany zao de milaza fa faralahy am'rainy izy tena mbola tovolahy kely izy kanefa rehefa niseho ny ady niatrika izany ady zany Davida de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ity Goliata 3 metatra sy 20 ity de mbola nitondra fitaovam-piadiana izy de ahoana ny zavatra antranga eo amin'ny 9 ary Davida namely entana teo an-tanany mpiambina entana de niazakazaka amin'ny laharany miaramila ary tonga ka nanontany amin'izay toetrany rahalany ary raha mbola niresaka tamin'izy indro tamin'ny akatra avy teo amin'ny laharany miaramila amin'ny Filistina lay mpiady ady lehilahy Filistina Vangata
Goliata no anarany ary te tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahito io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Vakitsika indray ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:30. Ary noho ny reniny olona ny teny izay nataon'i Davida dia nambarina tamin'ny Saoly ka dia naniraka naka azy izy. Ary io Davida tamin'ny Saoly aoka tsy ho ketraka amin'ilay io fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny ndininy 7. Ary noho ny ainga ilay Filistina ka nanatona itsenan'i Davida dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka eo amin'ny miaramila itsenan'ilay Filistina. Ary natsofoka Davida teo akitapo ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavola Filistina tamin'ny andriny ary niletika tamin'ny andriny vato dia potraka ny ankoaka tamin'ny tany izy. Toy izany nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato natsamitady fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary tsy nisy sabatra teny tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina dia nalainy ny sabatra ilay io ka nitsoahany tamin'ny tranony dia namonony azy sy nanapahany ny lohany. Hatreo zao vakitsika ny tena fisehoan'ilay seho an-javatra lay ady ny tranga. 3 metatra sy 20 ny adversaire-ny Davida dia tsy iza fa Goliata. Tsy vitan'izany fa mbola nitondra sabatra fa i Davida kosa inona mba zavatra teny tanany atsamitady sy vato kely. Kanefa izao Andriamanitra niditra tsehatra teo amin'izany adiny Davida sy Goliata izany tena hanome ny fandresena ho an'i Davida Andriamanitra. Tena midepasy ny fahaizana sy ny compétence ny fananany Davida raha izany zavatra rehetrarehetra toetoetra mampiavaka ny Goliata izany. 3 metatra sy 20 miaraka amin'ny sabatra lavabe anefa ny iady aminy dia tsy iza fa i Davida kely izay 17 taona tovolahy kely miaraka amin'ny atsamitady. Raha izay fotsiny zao no entintsika hoe ampitahana dia hoe tena tsy hita velively ny elanelan'izany adversaire sy ty olona ity izany. Tsy hafa fa takan'ireo ady izay atrehanao amin'izao fotoana izao. Matsapa angamba ianao hoe tena tsy hitako tsony ny voahako amin'ity zava-tsarotra izay iainako ity. Tena tsy hitako tsony ahoana ny fomba ialako amin'ity sakana, ialako amin'ity korotana, ahafahany zao olana tena mianjady amiko zao fahoriana izay mangidy eo amin'ny fiainako zao. Tsapako mihitsy fa mihoatra ny fahaiza-manao, mihoatra ny vola eo ampelantanako ohatra ny trosa. Mety tena hoe tsapanao mihitsy efa nataonao zay zavatra rehetra fantatrao. Mety tena hoe efa tena nakany amin'ireny olona ireny angamba ianao. Amafisy ny tenin'Andriamanitra amintsika fa tsy any amin'ny olona, tsy any amin'ny olona ny fandresena ho anao fa ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no manome anao ny fandresena amin'ny wady, amin'ny zava-tsarotra, amin'ny fahoriana, amin'ireo zava-mangidy, amin'ireo aretina na fatorana na sakana maro izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Kristianina angamba ianao, efa nanana an Jesosy, efa manara-dia an Jesosy, tsapanao fa tena misy zavatra tena mampanontany tenanao mandritry ny fotoana maharitra na mety vetivety ihany koa ngamba mandalo amin'ny fiainanao. Ry havanao, Andriamanitra hoy manome fandresena ho anao. Misy fandresena ho anao omen'Andriamanitra. Izao mantsy ry havana. Io ady zay nitranga amin'ny fiainantsika io dia tsy tonga ho azy. Avy aiza io ady io? Avy amin'inona? Inona ny tena fototra io ady io? Teto zao dia hitantsika hoe Goliata izay no ady natrehana. Ankehitriny ry havana dia izao. Mitandindony Goliata izay mitranga, izay atrehan'ny olona, izay iadivan'ny olona, izay fototry ny adiny olona dia tsy iza fa ny devoly. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 12, andininy 12. Apokalipsy 12, andininy 12. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Tapany faharoa, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Loza, zany hoe ny mitondra loza
eto ambonyity tany ity, ny fototry ny loza, ny ady, ny korotana, reo zavatra mangidy eo amin'ny fiainan'ny olona riavana. De tsy iza le Goliata tam'izany fotoana n'andron'ny Davida izany de Goliata, fa kehitriny kosa de ny devoly. Ny devoly izany no mitondra ny fototry ny korotana, ny ady, ny fangidiana, ny fijaliana eto am'izao iainantsika izao. Ry havanao, andeha ngentsika mbola hijery tenin'Andriamanitra hanaporofotsika an'izany. Andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara amin'ny Marka. Ny Marka 5 amin'ny anaran'i Jesosy ho jerentsika izany tantara izany. Atao amin'ny filazantsara amin'ny Marka 5 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy izao voasoratra. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina teo amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary noho ny ala teo an-tsambokely izy niaraka tamin'izay, de nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy misy olona nahafatotra azy tsonina de tamin-gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin-gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony. Ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina de nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy. Ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato, fa no nahitan' Jesosy teny lavitra eny izy de niazakazaka, ka nikoaka teo anatriany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe: moa fa ninona akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avindrindro? Ampiany aniko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa am'ty lehilahy ty ry fanahy maloto. De nanontany azy Jesosy: iza moa ny anaranao? Ary izy namaly hoe: Legiona no anarako satria maro zahay. Ary nifona mafy taminy izy mba tsy ho roany hiala am'izany tany izany. Andeha dingantsika ny tenin'Andriamanitra, vakitsika amin'ny andininy fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpiandry azy de nandositra ka nilaza teo an-tanàna sy tany an-tsaha de nandeha ny olona nizaza ny zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita le demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka ny tafy lamba sady ary saina ka raiky tahotra ny olona. Izany tantara izany zao de mampiseho fa nisy lehilahy anankiray izay nampalahelo ny fiainany. Satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa nidirany fanaratsy na fanahy maloto io lehilahy io. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany? Izy aloha de niala tao an-tanàna. Netiny devoly nitokamonina izy tany amin'ny fasana. Tena fahoriana zany. Fahoriana. Nitokana izy. Tena netiny devoly voahilika manokana tany. Zay zao de fa asan'le fanaratsy nitondra fanilikiliana, nitondra azy nitokamonina any amin'ny fasana zany. Tsy mba misy zavatra mahafinaritra zany, fa matsiravina niany, tena fahafatesana niany. Izany zao de manapirofo amintsika hoe reo fahafatesana, reo korotana, reo fangidina, reo tsapanao hoe mahatonga ny fiainanao mitokana ianao lozan'ny vadinao, matsapa ianao fa tena irery amin'ny fiainana, miady rery, mitofezaka, tena ao anatin'ny tena zavatsarotra. Tsy vitsy amintsika nefa zay manaraka izao fandarina izao, miainao amin'izao fotoana izao fa tena kristianina, manana an Jesosy. Maika moa zany ianao amin'izao fotoana izao zay tena tsy ao anatin'izany kristianina izany, de tsy mahagaga fa tena tsapanao mihitsy izany fiainana mangidy zany, satria mahazo laka, tena nandray an-tanana ny fiainan'ny olona anankiray, ny devoly de miseho zany, mitrangy zany amin'ny alalan'ny fampijaliany azy manokana, ka mahatonga azy mitokamonina, mahatonga azy tena matsapa mihitsy hoe ohatry ny nahiliky ny olona. Ary tsy zany ihany fa matsapa fahafatesana any amin'ny fasana moa ny atantsika ny maty, matsapa mihitsy hoe maty ny fiainany, maty ny fahasalamany, maty ny tokantranony, maty mihitsy ny zavatra maro ny fivelomany, misy fampitiana eo amin'ny fiainany.
asan'ny fanaratsy zany. Rehefa nazo atanana ny fanaratsy de izany ny zavatra mitranga. Ry havanao, ity lehilahy ity de tena voakatra ny fiainany. Rehefa nanontaniany Jesosy moa ny anarany de hoe legiona, ny dikan'izay de hoe maro, betsaka amin'ny isa tsy voafetra zany fa amin'ny arivo moa voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny andinitsoratra masina hafa izany. Eo amin'ny eo ambany eo de milaza fa amin'ny arivo ny dikany atao hoe legiona. Fanamariana zany fa amin'ny karazany ary amin'ny isany ny fanaratsy izay ao anatin'ny olona. Ao ireo fanahy mifampitehana, ny fanahy tsy mahatsangana ary izany no sakana mahatonga ny fiainany tsy mety tafavoaka. Ry havanao, mariana fa izany fanaratsy zany de tsy miala fotsiny eo amin'ny fiainan'ny olona, na kristianina izy na tsy kristianina izy de tsy afaka fotsiny ary tsy misy lalana hafa na iza mety heverintsika hoe na iza ndrenesantsika hoe ary ony mahay le ohatr'izao ony manampahaizana manokana an'izao, manala ny vitan-dratsy, manala ny mamerina ny vady efa lasa, ny manasitrana ny aretina tsy sitrapanafody, na ihany koa ahitana asa tsara, na ihany koa ahitana vady tsara. Andriamanitra irery any ozy ny tenin'Andriamanitra teny am-piandohana. Io fanaratsy io izay nambaran'i Jesosy ry havana, na ny raha ny mpanompony, na ny raha ny Jesosy ny mpanompony hoe avoain'ny demonia. Ry havanao, any Marka 9:19 milaza an'izany. Fa ho an'ny olona, ho an'ny mpanompony, ho an'ny mpino izay manompo an'Andriamanitra, te ampirisia an'Andriamanitra hoe tenenin' Jesosy hoe avoain'ny demonia, zany hoe tokony ho fantaritsika zany fa tsy maintsy avoaka le fanaratsy vao miala. Ary izany indrindra no ampaherezana ianao, tsy ndrinay ao anaty izao fandarana izao. Fa io herin'ny maizana, io fanaratsy izay nampahory anao, mety nandritra ny fotoana ela, na maharitra, na tontono, na voaingana azy, izay mahatonga ny olona, izay mahatonga andreny olona hoe torana lava, mahatonga azy manana aretina tsy mety afaka foana satria ny fanaratsy izay nahazo toerana ao anatiny no fototra zany ady mangiry eo amin'izany. Ry havanao, tonga eto nefa izay androany ilaza aminao, anambara aminao fa azo ahilika tsara izany fanaratsy zany izay mamatotra ny fiainanao. Izany indrindra no anasana ianao ry hava-malala amin'ny fotoam-bavaka izay taterahanay mpanompon'Andriamanitra amin'izao fiangonana RHEFI Androndrakely izao. Manasanao zay ny Alahady amin'ny 7, amin'ny 9, amin'ny 12, amin'ny 1 sasany. Ireo fotoana ireo zay isy fanafahana lehibe ny amin'ireo sakana izay mahazo atsika. Mariana ry havana fa izao hoe tsy afaka ho azy zany. Ary tsy hoe rehefa tonga fotsiny ny olona hoe mivavaka fanamariana fa tsy manilika, tsy misy fotoana hoe aniliana, andresena, anongotana andreo fanaratsy ireo de mazava ho azy fa tsy miala mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Mariana ry havana fa ny fotoam-bavaka izay taterahanay de tena misy fotoana izay aniliana, anongotana an'izany eo amin'ny fiainantsika. Manasa anao zay, na viaiza anao na viaiza de asainay amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka niongotra eo amin'ny fiainanao zany ary bata le fandresena izay lazain'Andriamanitra ianao. Manasa anao zay ry havana, tsy maintsy manatona ianao ao anatin'izany fotoana izany izay ahafahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Tsarovy fa raha mijanany amin'ny tokantranonao ianao tsisy azon'Andriamanitra atao aminao. Fa raha tonga ianao ry havana de izao hoe tonga nanatona an'Andriamanitra ianao, tonga natona an' Jesosy ianao ao anatin'izany fotoana izany de izao izay tomana ianao ahafahanao hanolotra ny fiainanao, ahafahanao tena ampanjaka an' Jesosy ary ao anatin'izany indrindra de anongotanay, anilianay, hiadivanay andreo herin'ny maizina izay fa nangija ny fiainanao. Olona maro ry havana nefa nisitraka ny fanafahana, ny fandresena ny amin'izany fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra izany. Atao amin'Andriamanitra ny fandresena ao antsika satria lalana makany amin'ny fandresena ny fanafahananao amin'ny fangetsana izay ataon'ny satana io. Manasa anao ary havana, aza mangatakandro ianao. Ary izao zavatra lehibe tiako tsindriana de izao, tsy miankina amin'ny
fahafantaranao an'Andriamanitra efa ela, mety efa mba mahay mivavaka ianao. Eny, efa tena hoe nanolo tena ho an' Jesosy tokoa ianao. Na tsapany zany hoe famonjena ny fanahinao zany. Fa nofinao anefa de tsapanao hoe resy foana ny fiainanao. Tsapanao hoe tena misy fampitiana ny fiainanao. Ny fanabadiana tsy manjarizary. Mety tena hoe ao anatin'le fiainana feno fanilikiliana ianao. Tsapanao mihitsy hoe mikolosy foana izay rehetra ataon'ny tananao. Tsy vitan'izany fa tena lany ny fanananao ny amin'ny fitsaboana, ny amin'ny aretina izay mahazo anao io. Resy zany ianao raha tao amin'ny teny anankiray. Voalaza ny tenin'Andriamanitra nefa. Fa Andriamanitra no manome anao fandresena. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny ady izay atao amin'ireo fanaratsena angija ny fiainanao. Mariana nefa fa tsy maintsy manapa-kevitra hiditra ao amin'Andriamanitra ianao. Ahoana ny fomba hidiranao amin'Andriamanitra? Ny fandiananao mamonjy fotoam-bavaka riavana. Mariana fa tsy ny fiangonana ihany akory ny misy an'Andriamanitra. Fa izahay nefa de manaiky ary ambarana aminao fa izao hoe miaraka amin'izao fiangonana izao ao anatin'ny fotoana izay taterahanay de manatrika ao Andriamanitra. Misy herin'Andriamanitra lehibe ao izay manafaka ny fiainanao hatramin'izay ngamba ho anao manokana izay efa hoe nandre ny fandarana ihany fa tsy tena mbola resy lahatra ny tena hitodika amin'Andriamanitra hoe hoentinao amin'Andriamanitra amin'izay izao fiainanao izao fotoana izao riavana. Ho tapitra ihany ty taona 2024 ity Andriamanitra amin'izao fotoana izao de izao hoe manasanao, manao antsoantso amin'ny fiainanao manokana mba hanovany tantaranao satria nahoana tsy lahatra akory ny atonganao resy mandrakizay efa kristianina koa venao taona maro na kristianina anao tsy fantatro mety mpitondra fivavahana mihitsy angamba kanefa ianao manokana de tena very-hevitra hoe inona foana no mahatonga ny fiainako tsy mety ho amin'ny fandresena. Ny antony de zao satria ilay fotsotro ny loza nitondra faharesena hitantsika teto amin'izao tontolo izao hatrany amin'ny androna Damaseva de mbola mahazo laka, mahazo atanana ny fiainanao manokana ary io moa tsy fitavan'olona satria betsaka moa ny antony natonga ny niditra tao de ny antony de zao no ireo fiainan-dratsy efa nianantsika teo aloha satria mpanota isika de varavarana misokatra izany nidirany fanaratsy ka raha tsy miongotra io zany hoe ny afatarana zany fa mbola mahazo laka ao ny devoly de io fiainantsika amin'ny safotofoto tsy mety mpandresy io. Inona vahaolana izay arosinay aminao? Ny fanatonanao an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny fanekenao an' Jesosy ho tomponao sy mpamonjy anao. Azavaiko kely zany ahoana moa zany manaiky an' Jesosy ho tompo ny fiainanao zany? Vonina ianao ny ino anaiky azy amin'ny fonao rehetra fa izy no mpamonjy anao, izy no mpamonjy ny fiainanao, no tompo ny fiainanao ka anara-dia azy ianao. Tsy maintsy makany am-piangonana ianao misafidy ianao hoe aiza ny fiangonana alehako afahako anompo an'io Jesosy io satria rehefa tonga ao am' Jesosy ianao de ho raisin'Andriamanitra tanana ary tonga amin'izany fotoam-bavaka izay misy ny fanatrian' Jesosy izany de tonga ao izay mpanompon'Andriamanitra anampy anao tahaka ny nataony Davida de izao hoe niazakazaka izy niaraka amin'ny atsamitady na mily any Goliata ary voteny amin'ny andriny izy. Vonina ihany koa zay amily any fahavalo io izay nampijaly anao tena nampivadika ny lohanao na verisainanao taona maro ry havanao vonina izay anampy anao any amin'ny manodidina Anatananarivo ianao betsaka ny RHEFI sapana Androndrakely anasana ianao any amin'ny faritany ianao manasa anao zay fiangonana RHEFI sapana Androndrakely ihany koa maro izy ireo izay anasana ianao manaraka izao fandarina izao satria mahita izao tsika hatrany apita de betsaka ny mahita manasa anao zay tongava ianao fa izao hoe misy fotoana lehibe izay afahantsika ao mivavaka mandray ny afatr'Andriamanitra manolotra ny manompo an' Jesosy ary ao anatin'izany fanompontsika an' Jesosy zany de izao hoe ao izay mpanompon'Andriamanitra de anampy anao anongitra anana ireo herin'ny maizana zay nitondra sakana eo amin'ny fiainanao indrindra ry havana de izao hoe ho atsika naiza misy atsika de manasa atsika zay amin'ny volana janvier 6 janvier zao de misy le fotoana lehibe manokana izay ataonay ao amin'ny palais de sport anasana atsika rehetra ry havana amin'ny Alahady 6 janvier manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao zay fotoana zay tsofana rano atsika atonga ny fiainantsika tena andresy de anasana ianao zany ao anatin'izany nefa de izao atonga atsika rehetra tena andray azany tsodrano lehibe zany de izao hoe mila isika rehetra vonina anala ny sakana amin'ny fotoana io koa de izao nefa de tena fotoana manokana tsy
antoka ho anao ny fahatongavanao nany amin'ny faritany ianao naizanaiza mpanaraka ity fandarana ity de manasanao manokana izay oka iomana ianao ho avy amin'ny fotoana 6 janvier io 2019 anasana ianao izay mpanolotra ny fandarana teo afaka va ianao de manasanao zay fa tena andraisanao fahasoavana zany tsy maninona na any amin'ny faritany azy ianao tsy maninona ny avany faritra ivelany Madagasikara azy ianao fa tena fotoana lehibe manokana io andraisantsika fahasoavana fandresena amin'ny alalan'ny tsodrano zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra izany ry havanao lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe ny fandresenao men'Andriamanitra ary ho atsika io fandresenao men'Andriamanitra io izany no lalana andraisantsika fandresena ny faniliana ny fanaratsy anasana ianao RHEFI Androndrakely fiangonana RHEFI Androndrakely re sampana rehetra ihany koa zay sampana Androndrakely anasana ianao manokana izany etsy andaniny zany mo le fotoana amin'ny 6 janvier 2019 de anasana manokana atsika ihany koa mba ho avy satria fotoana manokana io na vieza ianao na vieza mpanaraka ny fandarana te isitraka te andray izany fandresena mezinesina zany ary ny tantaranao koa amin'izao farany taona izao de tena tsapa fa fiainana mahafinaritra iandony taona andray anitsodrano io ianao de izao hoe taona vaovao mahafinaritra ihany koa ny fotoananao voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina andeha hivavaka foy isika hivavaka ho anao apetrao amin'ny fonao an-tananao ary ao anaty zao vavaka foy ataoko zao ihany koa de izao hoe andeseko aniliako reo sakana ka andraisanao fandresena amin'ny hoady amin'ny fatorana zay misy amin'ny fiainanao io ry Andriamanitra avo indrindro amin'ny anaran'i Jesosy androany ny vavahako an'ny olona rehetra zay ao anatiny ady sarotra matsapa izy fa misy fangejana misy sakana ny fiainany maraliko izy amin'ny anaran'i Jesosy magaga androany no aniliako ireo sakana ireo misiala ireo sakana tsy nahitany asa misiala ireo sakana izay mahatonga ny fiainany misafotofoto ireo sakana tsy hodiny ny vadiny miala amin'ny anaran'i Jesosy zany miokitra ny aretina misiala ny fanahitainana amin'ny anaran'i Jesosy na inona endriky ny sakana fiainan'ny olona de misiala izany amin'ny fiainany amin'ny ankonany amin'ny asa mandrarahany amin'ny fiainam-pitiavany tononoko zany fanafahana zany fandresena ho azy manokana fanasitranana ho azy amin'ny anaran'i Jesosy amen de mametraka ny mandra-pioana makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko tahin'Andriamanitra teo afaka va ianao fandarana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely